ampifaliana sady ao anatin'ny fanantenana fa hitondra fiainana be dehibe ho anao zao fandarana teny fiainana zao dia androanyntsika mamarina ny liloha hevitra mety mbola misatra be dia vetsy voalaza fa dia enoko fa ny fanahy masin'Andriamanitra hitaridalina antsika ho amin'ny marina rehetra dia ampitomboana ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androantsika hiresaka momba ny hoe finoana kristianina mampandresy. Ny finoana kristianina tena miavaka satria ny finoana kristianina tsy miorina amina fombafomba, tsy tena azo antsoina hoe religion, fa ny finoana kristianina dia miompana amin'ny fanarahana lehilahy anankiray, Jesosy Kristy no anarany. Niditra teo amin'ny tantarany zanak'olombelona izy tamin'izy tonga nofo. Andriamanitra izy fa nidina tety ambony tany, tonga nofo izy, niaina ny fiainany zanak'olombelona izy dia nisolo toerana antsika izy teo anatreha ny fitsarana tokony miatra tamintsika vokatry ny faotantsika. Ny finoana kristianina dia miorina amin'ny maha izy azy an Jesosy Kristy, fandresantsika izay ataonao iza moa Jesosy sy amin'ny asa nataony Jesosy Kristy ilay sorona nataony teo amin'ny azo fijaliana. Nanolotra ny aina izy, tsy hoe maty izy satria tsy zakany tsony le fahoriana nanjo azy, fa izy mihitsy nanapa-kevitra hanolotra ny ainy ho antsika. Araka ny ambara foana hoe tsy misy manaisitra ny aiko amiko izy, fa izao no manolotra azy ary izao no mandray azy indray. Ka sady mitombona ny hoe natsangan'Andriamanitra ray tamin'ny maty Jesosy Kristy, fa sady mahita koa isika hoe nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo. Izy ilay fiainana, izy ilay tompony miaina, nanolotra ny aina izy dia nandray ny aina indray. Hitantsika fa izy ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino azy na dia maty azy dia ho velona indray, ary izay velona ka mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. Ny finoana kristianina dia miompana amin'ny fibanjina, fanarahana amin'ny Jesosy Kristy. Ny fiainana kristianina dia miaina amin'ny fifandraisana mivantana, fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy tokana. Izay ilay fiainana kristianina. Ninona ataonao amin'ny fiainanao raha vao tsy miivo miorina amin'ny Kristy izany dia zava-poana. Matetika tsika ny hoe mametraka fihavahana, ny nareo ao rehefa inona no mivavaka, nareo ao ve manao mpafolo-karena sa tsy manao mpafolo-karena, nareo ao ve miteny fiteny tsy fantatra sa tsy miteny fiteny tsy fantatra. Tsy manamaivana an'izany rehetrarehetra, fa ny zava-dehibe indrindra dia zao: izaho mino n'Andriamanitra ray ary nanatona izy ho raiko. Mino ny zanany lahy tokana Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny fijaliana famonjena. Mino ny fanahy masina dia ilay fanahy ny rahany ray mba hitaridalana mampianatra anampy ahy hiaina le fiainana be dia be natolotra Jesosy Kristy. Izy le fanahy ny firaisana amin'Andriamanitra, izy tokoa le fanahy mampiray ahy araka ny firaisan'Andriamanitra eo amin'ny rahalahiko sy ny anabaviko. Ny finoana kristiana dia velona, miorina amina fifandraisana eo amin'ny zanaka sy ny ray, eo amin'ny sakaizany Kristy,
ny asa rehetra atao dia vokatr' zay no finoana kristiana. Mampandresy izy satria nahoana Kristy no nanao ny asa rehetra dia isika miditra ao anatin'izany. Ary fampianarana noraisintsika tamin'izany amin'ny Abraham, Sara, Isaka, Jakoba. Tsy ny Israely ihany no afaka miteny hoe ry Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Isika kristiana ko afaka miteny an'izany satria efa tao ny afina tao ny fanambarana any Kristy rehefa miresaka an'izay hoe Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Le finoana kristiana mampandresy satria nahoana lay nandresy hatramin'ny fahafatesana mihitsy no iorenana. Le finoana kristiana mampandresy satria tsy miorina amin'ny zavatra vitako taloha na ankehitriny. Raha vao miorina amin'izay dia zao na mahita zavatra tsara ao dia lasa irehareny amin'ny tena manimby zay, na tsy mahavita dia ho kivy aho. Rehefa ianao no miezaka ho mendrika dia na ianao mirehare indraindray dia kivy koa indraindray. Rehefa mibanjina an' Jesosy Kristy ianao dia tanteraka ny fiainanao mihitsy le hoe ko amin'izany rahalahako miorena tsara. Izy ny orenana Jesosy Kristy, izy ilay vatolampy tsy mihetsika. Tahaka ny resantsika male fototra na trano miorina eo ambony vatolampy, ny olona mampiorina ny fahatokiana amin'ny Jesosy Kristy, momba azy sy ny asa vitany ary ny fampianarany. Mafiorina ianao ary mandresy ianao satria izy lay mahery, izy lay tompon'ny hery, izy lay tompon'ny aina, izy lay mahefa ny zavatra rehetra. Miorina mampandresy anao le foninazy satria izy le nomen'Andriamanitra ny anarana ambony indrindra noho ny anarana rehetra ary ao amin'ny hatanterahany teny fikasan'Andriamanitra rehetra. Mampandresy ny finoana kristiana satria nahoana lay mandrak'izay, lay manana fiainana mandrak'izay ary indrindra lay tia antsika amin'ny fitiavana mandrak'izay. Hitariko ny sainao fa raha misy olona tianao, tena tianao manontolo, inona reny zavatra tsy ho ataony aminao hoe dia lazaiko aminao mihoatra lavitra noho izany Kristy. Raha vao mahatsiaro fotsiny hoe ny ainy aza natokony aho, jereny fahoriana ny aretany noho ny amiko, miorina amin'ny fitiavany. Paoly moa dia milaza an'izao, niaraka nombona aho izy tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, vombo niaraka taminy teo ary tsy zatso ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ary zay velomako amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana an'ilay tia ka nanolotra ny ainy hamonjy ahy. Tsy varina hijery ny tena koa, tsy varina hijery ny hafa. Raha mijery ny endriko ny fitaratra za dia le olona novonjeny Kristy no hitako eo, le olona tiany Jesosy Kristy, le olona nomeny Jesosy Kristy teny fikasana, le olona anana ny hevitra tsara mitondra fiadanana, le olona zay ananany fikasana tanteraka feno lay tiany. Azagakitsika raha miteny foana Jaona apôstôly, tsy ny anarany tsony ny tonono fa hoe lay mpianatra tiany Jesosy. Ianao koa ve zany rehefa mijery fitaratra vainao dia teny hoe tia lay lehilahy, lay vehivavy tiany Jesosy, izy zao ny velona atao anatiko. Rehefa iainako zay dia izy hoe ny fiainako ao amin'ny nofo izy dia velomako amin'ny finoana
dia ny fahavelomantsika ara-nofo voafetra ary ny vaninandro eny antsika amin'izao fotoana izao ry havana dia mbola maneho amintsika miantombotra ny fiavian'i Jesosy. Tsy fantatro raha oviana fa ny fantatro kosa dia zao mandra-piavina mbola velona ao amin'ny nofo na dia tsy mandeha araka ny nofo azy ivelomako ny finoana azy zany ary za mino fa ny finoako azy ampandresy ahy eo anatrehan'ny tahotra, ampandresy anao eo anatrehan'ny sarotra, ampandresy anao eo anatrehan'ny valana reta, velona amin'ny finoana ianao ary zay mihitsy nahitanao sitraka amin'Andriamanitra. Ary ny olona hita sitraka amin'Andriamanitra dia manoatra noho ny mpandresy. Androany ary ady tian'ny tany ianao le fomba kristianina velona ve ny ao anatinao ao. Kristy mihitsy ve ny tena banjininao maizy azy sy ny asa vitany teo amin'ny azo fijaliana. Ny fampianaran'ny Kristy ve no mameno ny sainao te hitonanao androany ilaza aminy ianao hoe Jesosy Kristy tompo mato ahy ianao mba ho velona ho anao niaritra ho ahy ianao ny ory mihitsy ianao mba hanana le fiainana be dia be ao aminao Jesosy Kristy tompo ianao no mpanjiniko, ianao no antenaiko, ianao ny anterako, ianao ny riariako. Matoky anao fa manoatra no mpandresy amin'ny